faombiazana sy fitantanana ary etaetan'ny vondron'olona ifotony miosina amin'ny asa fiarovana valan-javaboary pirenena telo sy faritra rovana telo amin'ny 320 no nahariharin'ny mpanao gazety enina mianadampahabemaso tamin'ny faninanana média pour les aires protégées andiany faharoa hariny tseheno andria manary velo fahendriny nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny ireo piaro ny fanantenana ny fanolorantena maro lafy asehon'ny tanora avy amin'ireo vondron'olona ifotony manoloana ny zava-misy sy ireo fanamby amin'ny fiarovana ny karazany zava-mananaina ao amin'ny valan-javaboarin'ny pirenena ranomafana andria tsy tonta mamy aina linda nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny ny andraikitry ny tanora avy amin'ireo vondron'olona ifotony anatin'ny fiarovana ny karazany zava-mananaina fanadihadiana natao tao amin'ny tandavanalany ambositra hatrany vondrozo kofavy nomenjanahary vonjy arsoa nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny ireo tanora mahery fo amin'ny fikolokoloana karazany zava-mananaina ady amin'ny afo ao amin'ny valan-javaboarin'ny pirenena isalo raha misy aryvelo honorine nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe any anaty ala tsy ho drivotra mitondra fanantenana ireo mpisafitany mpanakana ny fitrandrahana ny ala izay no tanterahana tao amin'ny faritra rovana ankenieny zahameny rakotobe Emilidi Herlanto nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe ny lanjan'ireo farihy ao Tsimembo manamboly maty raha naivomanana Bertrand nanolotra ny tetikasa fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe ny andraikitry ny tanora eo anivon'ny vondron'olona ifotony manoloana ny fikolokoloana ny karazany zava-mananaina sy ny fitantanana maharitra ny valan-javaboarin'ny pirenena saha malaza nosy ny radama ao amin'ny distrikany Analalava ny tamin'ny andiny voalohany moa zany tsy nisy ny fiofanana tamin'ity kosa nasinay fiofanana ho an'ny mpanao gazety ny antony miavaka kely ny fomba firesahana mahakasika ny karazany zava-mananaina ahoana ny mampita ny hafatra ahoana ny firesahana fampahafantarana amin'ny daholobe ny zavatra sientifika mba ho azony olon-tsotra toay sy toanao izy ity moa zany tsy hoe asa tonga dia hita eo ny vokany maharitra le izy zany hoe mila miverimberina mila toizana elaela vao tena hoe horenin'ny olona rehetrarehetra ny haitaky izay ataontsika ho an'ireo faritra rovana ireo tamin'ny tombana nataonareo raha hoarina tamin'ilay andiany voalohany efa hita ve ny fiaraha-miasa amin'ny mpanao gazety fa misy fiantraikany amin'ny asa fiarovana atao tontolo iainana raha tombana nataonareo efa manomboka ataontsika hoe efa manomboka azon'ny mpanao gazety hoe misy feo tokony avoaka avy any amin'ireny faritra rovana ireny ny zara tamin'ny sokajiny fizaram-baovao ny fifaninanana radio gazety gazety antsoratra anabaka ary ny televiziona fifaninanana izay nahatsapana ny faharisian'ny mpanao gazety ny haino manjery-panjakana radio pirenena sy ny televiziona malagasy tamin'ny fandresen'ny nomenjanahary vonjy arsoa avy ao amin'ny radio sy televiziona malagasy matsiatra ambony rakotobe Emilidi Herlanto avy amin'ny radio pirenena malagasy eto anosy ary Bertrand ranaivomanana mpanao gazety eto amin'ny vaovao-antsara ny televiziona malagasy sady mpamokatra ny fandarana Madagasikara anosy maitso ao amin'ny valan-javaboary ny samalaza dia izy zany manana n'ilay rovoary feno zany hoe écosystème complet ao anatin'izay rovoarin-dranomasina zay no misy ny alaonko izay misy hatrany amin'ny 1 hectara zava-doza zany dia tandindondozy io ary zay no tena horesahana ao anatin'ny fanadihadiana zay ataoko hoe sahamalaza en danger satria ino ny zavatra misy misy ny fampiasain'ny olona ny atao hoe coquehely na ilay arato avy amin'ny alalan'ny lay misodomoka fantatritsika tsara lay misodomoka fa fitaovana natao iarovana amin'ny tazo kanefa dia indray lasa entin'ny olona amin'izao fotoana izao atambatambana mahatratratra ny amin'ny 1 kilometatra mihitsy ny anaovany azy dia ino ny ikoany ny zava-mananaina ao anaty rano ao zany tsy vitany hoe lasa daholo hatramin'ny bibikely madinika zay fantatra raha tokony mbola itoy tokony mbola itombo lay misodomoka dia misy pozina eo zany no idiran'ireo pikobaby na piaro ilay faritra arovana ao amin'ity valan-javaboary ny sahamalaza Nostradama ity nandritra ny taona maro
dia nisehatra tamin'izany izy ary tena nandaniny ny atanorany rehetra mihitsy fiarovana ny tontolo iainana ary nampitainy amiko hoe amin'ny fotoana zay anoloranao ny reportage io dia mba mitodianao manokana amin'ny ministerany tontolo iainana raha misy oloteny eto dia mitodika manokana amin'ny ministerany tontolo iainana mitodika ihany koa amin'ny ministeran'ny jono ary ministeran'ny josy toe-karena manga ary mitodika amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary io resaka kaokely io na io fampiasana lay misy odongoka io dia tena mianaka be izy io amin'iny ilany avaratra andrefa ny nosiny manomboka aty amin'iny faritra amin'ny sahamalaza iny tonga hatrany amin'ny nosy faly any amin'ny distrika Anambanja dia misy ny fampiasana ny kaokely io na lay misy domoka mety tsy hinana drakaka ntsony tsika azo soatsy raha toka mitoy raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra entitra makasika an'io zay ngamba no izy fa dia makasitraka makaterina tompoko lahy sy tompoko vavy adiny ray teo no namintina ny fanadidina izay nataony ireo mpanao gazety anakienina avy amin'ny presse écrite teo ny avy amin'ny en ligne ny radio ary ny télévision izay nanatotosana izay fanadidina izay tao anatin'ny adiny ray io tao raha fintinina dia nanehoana ny herim-pony ireo mpiaro tontolo iainana navondron'olona fotony io na ireo efa manana anjara asa amin'izay miaraka amin'ireo mpitantana ny fafitrarovana sy ny parc national na ny valan-javaboary pirenena izay nanaovana an'ireny fanadihadiana ireny misongadina ihany koa ny asa izay sahanin'ireo mpitantana ny valan-javaboary pirenena to amintsika sy ny fafitra arovana fa indrindra fahatsapany ny fomba fiasa amin'ny fiarovana izany tontolo iainana zany eto Madagasikara toy izany amin'ny fizarana ny maro-pakasitrahana ho an'izy enina mendrika tamin'ity faninanana andian'ny faharoa ny média pour les aires protégées ity ny fotoana manaraka traikefa fametrahana ny toerany asa fanaovan-gazety amin'ny anjara borika fiarovana ny tontolo iainana no tsikaritra tamin'izy enina mianada na ndray anjara rehefa namintina ny lanonana tamin'ny fehezanteny iray nafahana nitondra ny anjara borika ho fanomezan-danja ho fanasongadinana andreo mpisehatra ifotony manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Tena nijery ny zava-misy iainan'ireo vondron'olona ifotony indrindra ireo polisinala fa tsy ny olona tamin'ny antotan-kevitra fotsiny. Fampandraisana ndraikitra ny mpanao gazety ary fijerena ny zava-misy marina tany fotony hitondrana vahaolana ho an'ireo tsindry mahazo ny ao amin'ny faritra rovana eto Madagasikara. Misy olona any anaty ala any miasa mafy ho fiarovana ny atiala. Atiala izay azon'ny be sy ny maro tombontsoa satria fananany ombonana. Mila tohana ara-tsaina, ara-bola, ara-pitaovana izy ireo. Anisany azoko lazaina fa miantra manaina ny fanatanterahana izay asa fiarovana ifotona ataon'ny tompona andraikitra ny toerana izay satria ny faritra Antsalova dia tena toerana misy ny asan-dalo eto Madagasikara. Radio Télévision Record amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana Oktobra sy RTVS Fianaratsoa amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Oktobra no afaka anarantsika ny fanadidina manontolo nataon'ny Harintseheno Andriamanarivo fahendreny hivoaka ao amin'ny gazety anabaka journal madagascar.com ny fanadidina nataon'ny Andriatsitonta mamin'ny aina Lydia raha hivoaka ao amin'ny tambajotra antserasera pejy chasse info amin'ny zoma faina amby roapolo ny volana Oktobra ny Anramatoa Ramisarvelo Honorine ao amin'ny télévision malagasy Fianarantsoa amin'ny fahatelopolo ny volana Oktobra amin'ny 12 ora sy sasany atoandro ny Anramatoa nomenjanahary Vonjiarsoa ary amin'ny alarobia fa 9 ny volana Oktobra amin'ny 7 ora alina anatin'ny fandarana Madagasikara nosy maitso manokana eto amin'ny télévision malagasy ny fanadihadiana nataon'ny Bertrand Ranaivomanana tao amin'ny valan-javaboarin'ny pirenena saha malaza nosy ny radama analalava. Ity fandarana ity dia iarahana aminao aty amin'ny distriktan'ny analalava amin'ny commune ambanivohitry Maromandy. Ity commune ity dia manana an'izao valan-javaboary lehibe dia lehibe zao dia ny valan-javaboary ny saha malaza Ily Radama. Hitantsika anatin'ny fandarana no mikasika an'izany fa ny tena ho resahantsika ato aloha zany dia ho fantatrao tsara zany ny
karazany zava-mananaina zay misy atao amin'ity toerany na ny biodiversité ary manaraka izany ho fantatrao ihany koa hoe manahoana ny fiainan'ireo vondron'olona ifotony zany hoe aloha tanora zay mafana fo dia mafana fo amin'ny fiarovana izao valan-javaboary izao manahoana ny amin'izy ireny manana ny rispo izy ireny fa manahoana ny fiainany kiasika an'izay indrindra no tena horesahana ihany ko dia manasanao hiaraka aminay ato amin'izao fandarana izao. Ato amin'ny faritra rovana Sahamalaza Nosy Radama no mbola ahitana komba mangamaso. Ato anaty Roivoary Antanetiny ny fokotanina Ambodimanga Marovato Sud sy any Antafia be Amborobozo 20 kilometatra avy eto Maromandihy no maro azy ireo. Eulémur flavifront no anarana ara-tsiantifika itsoina azy io. Karazana varika ny komba mangamaso ary izy rery amina karazana lémurien no manana maso miloko manga. Tsy misy firenena hafa manana akomba mangamaso ankoatran'i Madagasikara, fa raha misy zany dia akomba mangamaso nalaina avy ety amintsika. Ahitana alamando sy alamaina ary faritra mando miaraka amina Roranga ny faritra arovana Tanetiny Sahamalaza Nosy Radama. Manana rovoary an-dranomasina koa Sahamalaza. Alaonko no mandrakotra azy avy ety Atsinanana ary ny ranomasina ny Morotsiraka no avy ety Andrefana. 1 hektara ny velarany. Misy vorona 150 karazana ato ary anisan'izany ny ankoay na ny pigargue. Sarotra aloha no mahita ankoay aty afovoan'ny rano aty fa misy an'ity anankiray ity eto amin'ny Bronny Madagascar National Parks eto Sahamalaza. Nompian'olona tany izy io no nalain'ny mpiasan'ny parka ho eto mba amena fikarakarana raha ny fanazavany ny lehibe mpitarika ny etsiky ny fiarovana eto amin'ny valan-javaboary pireneny Sahamalaza. Razafy Mandimby Antsony iray ny Estelle. Tsika zao mahita ankoay io zany nisy nitarimy tany ambanimbany vohitra tany amin'ny toerana anaovana émission zany. De rahantsika malala moa zany reto vorona reto vorona rovana de tsy mety tarimiana. De tamin'izay fotoana izay izy efa somary nitapahan'le mpiompy anazy zany ny elany. De nisy fotoana moa zany zay nandeha nanao mission nanao brigade mixte tany amin'ny toerana atao hoe Maromanjo. De tagny no nahitana an'ity olona ty ankoay ity nompian'olona. De natao aty izy aloha zany de MNPS ny Peregrine Fond zany no karakara anazy ty ato mandrapa. Fafahany manidina. Tondra tombotsoa lehibe ho an'ny faritra rehetra manodidina azy ny faritra arovana Sahamalaza no izy loharano niteraky ny ono sady renirano izay fototsy ny famokarana rehetra izay iveloman'ny mponina. Le valan-javaboary moa zany natao hoe ivon'le réserve de biosphère zany hoe ity zany valan-javaboary ity manana label manokana zany hoe parc national izy fa manana ny label international hoe réserve de biosphère. Sady koa site Ramsar zany izy amin'ny le faritra mando misy andreo mangrove reo. Ny réserve biosphère moa zany raha izy ankapobeny eo amin'ny 153 000 hectares eo. Fa ny parc national 26 000 hectares eo zany ny tena hoe valan-javaboary pirenena anatin'ilay izy. Ny aty Sahamalaza moa zany azo lazaina hoe mbola salama ny alaongo. Tsy ahitana perte. Ny olona aty moa zany mbola mipetraka tsara amin'ny fomban-drazana.
tsy azo ataony manapaka ongo dia tsisy mampiasa ongo firy zany raha misy manao zany olona vahiny zay moa zany manan'ilay hoe comité local de parc dia ireny olona reny zany no misehatra miaraka aminay zany amin'ny fiarovana ny valan-javaboary zay moa zany ny nanao style hoe co-gestion filaza zany hoe tsy misy agent de parc fa tonga dia ireny oron'olo fotony reny zany no miara-miasa mivantana aminay amin'ny fiarovana ny alaongo. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny mponina manodidina ny fiainan'ny valan-javaboary eto Sahamalaza. Tsotra ny antony manome tombotsoa ara-toekarena ny toerana manodidina azy, ny fisiany ny faritra arovana, porofon'izany ny fahazahoana angovo fandrehitra, ny sakafo ary ny rano fisotro. Maro mandihy moa dia nalaza fa sopotry ny arena an-dranomasina hatr'izay raha tsy tanisa afa-tsy ny laokan-drano izay maro karazana sy ny drakaka ary mbola ireharehan'ny mponina ato zany hatramin'izao. Io drakaka io amin'ny faritra maro mandeha ty eto tegna misy drakaka io amin'ny faritra Sahamalaza ty satria fa manjary no sy be antsuihy rabe mahita tombony nefa ny vokatra mivoaka amin'ny ty faritra zany no tena misy maro iny drakaka io. Izy koa ataontsika hoe amalagna vandy koa voatrandrika ara-dalàna sarabe izy nata 10 tonnes par semaine na 5 tonnes par semaine voaboaka ny ty faritra maro mandeha jiaby ty. Drakanay mianga avy aty Ambatobe mianga avy any Agnôrimbato mianga avy any Maïtsiazo mianga avy any fadiny tany talata tsy azo mamadika tany talata io ranobe hitanareo mahay Sahamalaza io tsy azo anasana amin'ny savony talata misekitsy amin'ny savony manasa tsy amin'ny savony raha io ary sakeliky rano vavasa rehetrarehetra eto talata tsy azo anasana amin'ny savony tsy sanatrikabary ao zany fanarina maloto mba omena repo kely izy talata io mba fanananay io onko ny trondro rehetrarehetra ny crevette crabe anatody tsy maintsy ao satria izy mbola kely à sécurité maletra manko le onko le lehibe tsy afaka misina zay dia izina zany mbola be ho any communette indrindra amin'ny MNP zany manana mampanà nefa ny hoavin'ny jono an-dranomasina ty toerany ty raha mbola mitoy ny fomba ratsy eo amin'ny fampiasana ny masona rato tsy manara-dalàna na ny kaokely amin'ny alalan'ny lay misy odimoka atao fitaovam-panaratona. Nilaza ny chef de volet opérationnel ny Madagascar National Park eto Sahamalaza Razafy Mandimby Estelle fa vao nanomboka ny asa teto amin'ity toerany ity sy telo taona lasa zay no efa nirongatra ny fampiasan'ny olona ny lay misy odimoka atao fitaovana fanaratona. Nalahelo tamin'izany izy ka nahatonga azy ny fanampy tamin'ireo vondron'olona ifotony niady tamin'ny fomba mamohatra io. Madame Estelle moa izay fiantso azy dia manana ny diplôme ny master 2 momba ny ranomasina. Le pression tato zany le fampiasana le filet moustiquaire zany aloha tena maro tena nirongatra dia zay le zavatra tonga dia talaky ny masoko sady tena anisan'ny zavatra tena nampalahelo anazy zany dia anisan'ny nampidiriko tao anatin'ny objectif koa zany tamin'ny avotonga hoe hiaraka hagnegna an'le pression mahakasika ny filet moustiquaire zay satria sanaka crabe kely sanaka trondro kely ko ny ao tsy afaka miala ao anatin'le filet moustiquaire efa mandeha 250 mètres izy amin'ny moustiquaire lay misy odimoka mihitsy zany natambatambatra dia sady zany le lay misy odimoka misy fiantraikany amin'le produit chimique misy fiantraikany amin'le tontolo an-dranomasina moa ny bibikely koa fa voaraokany iny any aby dia tsy mety loatra zany.
miantso fiarah-miasa amin'ny tompona andraikitra mahefa hiara-entana aminy eo amin'ny fanaraha-maso ireo mpanarato avy any amin'ny faritra hafa izay fantatra fa tonga antsokosoko amin'ny alina mampiasa io lay misy odomoka io ity tompona andraikitra ny MNP ity. Tsy ndriky manokana eto le fampiasana lay misy odomoka. Tena manimba izy io na am'le tontolo an-dranomasina na am'le hasan-drano zany. Ka te s'adresser zany zaho amin'ny varavarana iray misokatra ho an'ny asa fanaovan-gazety hitodika amin'ny hoavin'ny tontolo iainana ny média pour les aires protégées manoloana ny toky ekeny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro maneran-tany. Bertrand Ranevimanana, inona no traikefa azo tonona tao anatin'izay faninanana nanomezana sehatra amin'ny mpanao gazety raha mihoatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara? Ny tena lanja lehibe ho an'ny mpanao gazety aloha zany tamin'iny ataontsika hoe fanombohana iny dia fanomezana n'ilay hoentomanana satria ninonina ho ataonao dia mana-ériger rehefa tsy eo ny moyen technique fitaovana technique dia nofinofy zany ny fanatanterahana ny eritreritro eo zany amin'ny fanadihadiana satria voalohany indrindra aloha ny reportage dia asan'ny saina aloha zany io voalohany indrindra création zany ny saina zany mamorona an'ilay izy miainga amin'ny zavatra misy any an-toerana zany hoe ampifandraisinao zany amin'ilay zava-misy na ny réalité zany zay le asan'ny saina mikarokaroka io ary miainga anatin'izay ny famotorana atao iny fotony fampiasana an'ireo teknika fototra ny asa fanaovan-gazety tsy maintsy ampiasainao foana akasitrahana manokana ny FAPBM zay nanomeny zay moyen nafahana teraka kanefa na izany azy ho antsika télévision manokana tsy mbola ampy le izy satria famokarana oronan tsara mihetsika ny traikefa anankiray izay azo hoe ampitaina aloha zany dia akasitrahana daholo ireo olona rehetra izay mifanerasera tamin'ny tena nandritra n'izay fanadihadiana izay natao tany Sahamalaza no Radamo zay satria ny antony dia zao fantatra zareo tsara hoe TVM ty tonga ty dia omeny ilay loharanom-baovao hoe izao aneny tena manahirana anay aty ka dia mba ampitao amin'ireo tompona andraikitra any zany hitahitanay izany resaka ohatra zao tao Marivato Sud io zany dia village pêcheur toeran'ireo le mpanjono zareo anisan'ny tena hoe miaro mafy ny tontolo iainana atao amin'ny Sahamalaza no Radamo io fa andaniny zany zareo tsy misitraka tsara n'ilay mba tokony ho tombotsoa anazy tsy hoe takalon'le fiarovany ny valan-javaboary fa mba tokony ho sitrahany zany satria miaro an'izy fa tokony mba ahazo sekoly ampianarana ny zanany fitsinjovana ny taranaka ny arina mahazo toeram-pitsaboana izay hitsabony tena raha marary ary dia mba mahazo tsena bazary mba ahafahan'izy ireo manatsara ny maizy azy manatsara ny fiainam-pianakaviana anatin'izy mpanao gazety matianina ianao eto amin'ny télévision malagasy feta lavi-pireneny resaka tontolo iainana nanaovanao fanadihadiana fifaninanana zany ahoana ny fomba andanjanany ahoana ny rehefa miaraka ireo zavatra anankiroa ireo inona ny lanjany sy hoe fiantraikany tamin'ny asa efa voalazanao teo fa amin'ilay fiarovana ny tontolo iainana indray zao ny asa fanaovan-gazety dia manana anjara toerana lehibe satria tetezana mampitoy ny fiarahamonina sy ny tompona andraikitra mpanapa-kevitra zany tiako resahana raisiko ohatra ireo manam-pahaizana nareo le mpikaroka zay mahavita voka-pikarohana maro zay miara-miasa amin'ny mpanao gazety amin'ny famoahana ny voka-pikarohana ataony zany hoe journaliste le passerelle de l'information ho an'ny tontolo iainana zany dia zava-dehibe miasa ny mpanao gazety satria fantatratsika tsara ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao tena anisan'ny olana maneran-tany izay tena mampiorokoditra raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana isaorantsika Bertrand Ranevimanana izy moa zany dia nisan'ireo mpatsahivina ihany atao mpamaranana isan'ireo mpifaninana tao anatin'ny fifaninanana no karakarainy FAPBM tamin'ny alalan'le hoe média pour les aires protégées anisan'ireo enina mendrika sady nandresy tao anatin'izay fifaninanana izay tapitreto ny fandarana amin'ny fitoralatsa-kafe fefany izay fiarahantsika isaky ny ora tahaka izao eto amin'ny télévision malagasy veloma tompoko